Olan'ny firenena tsy tsapany malagasy sasany fa mahantry izy hoy député fidèle Razarapiera. FFKM ny monseigneur Raoul Jean de Dieu archevêque d'Antananarivo no hitantana amin'ny fotoana ity. Cheny mitombona ny fandravana azy hoy ny mpisehatra politika. Fanavotana ny malagasy sy Madagasikara izay latsaka lalina any anatin'ny antsan'ny fahantrana no karoina ankehitriny fa tsy ady seza ka tsy tokony avadika ny resaka manoloana ireo antso ataony hery-velona eo anatrehana rahampirenena hoy ny solombavambahoaka Jean-Jacques Rabenirina. Tsy tokony avadika ny resaka manoloana ny antso izay ataon'ny maro manoloana ny fomba fitantanana ny firenena. 40 taona izao nitondran'ireo mpitondra ankehitriny rahampirenena ny fiainam-bahoaka ary Madagasikara saingy tsy nisy fandrosoana. Fiemorana no iainany ary porofon'izany ny tatitry ny banky iraisam-pirenena ny laza fa tafakatra hatrany amin'ny 1.7 malagasy no mantra fadiran'ovana ankehitriny. Tsy mametraka ny tombontsoan'ny firenena ho ambony anefa no ataon'ireo mpitondra fa fanohizana hatrany ireo fomba ratsy hoy ihany ny solombavambahoaka Jean-Jacques Rabenirina. Hitantaratra izany tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina nataony 12 Desambra lasa teo. Manoloana izany dia mazava ny toromarika anambatra ny hery ho fanavotana ny tanindrazana ireo ankolafy isan-tokony. Miteny zay mpanao politika milaza zareo zay mpanao politika mitady seza sy ny sisa ataoko angaminy fa tsy mpanao politika ny société civile tsy mitady toerana politika ny ray aman-dreny ara-panahy sy ny sisa rehetra ataoko angaminy tsy mitombola koa ny filazana hoe zay mpanao politika mitady seza fa ny soa iombonana hiarahana amin'ny mpitandrazana ty le fahorim-bahoaka ny tokony mba ho jerena amizay satria tsy ho zakany vahoaka itsony araky nefa voalaza teo hoe andeha ny effectivité ny loi de finance 2025 dia ho hitantsika amizay fa hiakatra ny vidin'ny carburant raha vao miakatra ny vidin'ny carburant dia misy répercussion zay amin'ny vidin-javatra rehetra eto amin'ny firenena dia mbola ho zakany vahoaka koa ve zay zany rehetrarehetra zany ka asakasaky ny fanjakana fa mino fa tsy maintsy hisy ny fiarahana fampienona amreo hery-velona rehetrarehetra reo dia tsika mahita zay ho toyny ary eo tsika mahita hoe inona no andraikitra mba ho raisy ny fanjakana amizay fotoana. Efa ao anatin'ny krizy tanteraka i Madagasikara tsy misy olana raha toka ny firodana ny fanjakana mijoro ankehitriny no hanafaka ny gaboraraka sy ny fanarorotam-pahefana ary ny fanitsakitsanalana amin'izao ho hiatrany ity solombavambahoaka ity. Iza milaza aminao fa tsisy krizy ny eto amintsika zao efa ao anatin'ny krizy tsika zao tsy ilaina hoe krizy zany fa efa ao anatin'ny krizy tsika zao krizy ny rano krizy ny halabato krizy poste électoral efa ao anatin'ny krizy tsika sinakany lazana hoe krizy efa krizy tsika zao ray zay faharoa manaraka an'izay aiza ny mety ho zakany vahoaka kokoa raha ohatra ka hoe mba asina ny fifampidiniana mba hijerena vahaolana am'izao fahoriany vahoaka zao sa hitohy zao krizy zao efa ao anaty krizy tsika tsy mamorona raha miteny an'izay ka asa tsy tokony hatahorana zany hoe krizy ionge ohatra ny olona marary rehefa marary ianao dia ho izy ilay dokotera hoe tsy maintsy tsindrominy ianao mety marary le tsindrona fa ho sitranao rehefa avy eo. Raha tsy ahivina dia isan'ny fangatana nataon'ny fanoherana ho an'ny omaly ny kianjan'ny 12 Mey sy ny fandravana ny governemanta ambety teny ihany koa omaly fa tsy maintsy avotana ny firenena na inona hitranga sy iseho satria tsy sazany malagasy intsony ny zava-misy eto ankehitriny andrasana ny fivoaram-baovao. Tsy tongatonga ho azy ny antso nataon'ireo ray aman-dreny ny ara-panahy nanamafy fa mahantra sy ory ny vahoaka malagasy ankehitriny. Mibaribary izany ka mahatsiaro homana nandraikitra iteny ho fanarenana ny zava-misy ireo ray aman-dreny na amin'ny vahoaka na amin'ireo mpitondra manoloana izao olana goavana izao. Misy amintsika malagasy anefa no tsy mahafantatra sy tsy mahatsapa fa mahantra ka miteraka olana goavana eto amin'ny firenena izany. Voleny fitondrana ao amin'ireo mpiray tanindrazana ny fahantrana amin'ny alalan'ny fanambazana azy ireo fotsimbary folklao ka mampahazo faka ny fahantrana ao aminy hoy ny solombavambahoaka fidèle Razarapiera. Saingy ny olana le vahoaka mahantra mihitsy no tsy mahatsapa hoe mahantra izy. Inona ny mahatonga an'izay satria ampanantenainao foana izy. Tandremo fa ny finoana matetika mitondra antsika any amin'ny ataoko hoe fahalalana ny onony maharipera kosa izy ny fitenenantsika maharipera ny vahoaka malagasy tsy le vahoaka malagasy no maharipera
fa be loatra ny zavatra mpanantenana azy de everino marina zany satria rehefa tratrany fantrana lala ianao tsy manana fatrapatakarina ntsony ana afaka hoe marina zany zavatra mpanantenana zany mitombony zany na tsy mitombony zany fa itsika le tsy miaina n'le tena fantrana lala no afaka mamakafaka sy mandinika hoe tena mahantry reto mpiray-tanindrazana reto ary tena mila fanavotana fa le olona votanao mihitsy angeny tsy mety rehetra hiavitra ao amin'le toerana misy anazy de zay ny olona atsika eto tsy problème na communication zany efa problème na compréhension mihitsy hoe tsy tsapanao fa mahantry ianao androany tsy tsapanao fa sahirana ianao androany tsy tsapanao fa voageja ianao androany ahoana ary ny atsapan'ireo raha sy anabavintsika ireo an'izany zavatra zany satria izy zany doto ao anatin'izay doto mifantso izitsika de zay le mahatonga na mitona zany avy aty amin'ny atoko fanoerana hoe eto nge tsisy kianjana tokana ho an'ny mpitondra fanjakana hoe ka izy irery any mahazo milalao ao anatin'io kianja io fa amin'ny politika de azo lalovana daholo ny kianja rehetra ndao tsika aty amin'ny fanoerana zany hidiny fotony ho any amin'ireo namantsika ireo rahalahntsika izay tena sahirana reo hiteny aminy na ino izy na tsy ino aloha zany fanjaratsika manazava aminy hoe tsy zao ny toerana sahazanao tsy mety aminao zany hoe omena vary 5 kilao ianao de mieritreritra ianao efa lafatra ny fiainanao na omena vary tapagony ianao de mety ny fiainanao tsy zay nge le izy de eo mahatonga anao lasa ianao zany rehefa miteny hoe tsy mety reny zavatra hoe fa maninonareo manaiky mandray an'ireny de izy nareo tsy manome anay nge zareo ary mba manome anay de menirariny indray le olona manao an'ilay exploitation de l'homme par l'homme zay zany miverina amintsika io zay vanim-potoana ny exploitation de l'homme par l'homme zay no miverina amin'izao fotoana zao tena hoe miverina any moyen anazy ve tsika profo fa misy zavatra tsy mety ny fanakanana sy ny fanadroadrona ary ny antsonjay ampiarina amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy ataony mpitondra noho ny afatra sy ny anatra nataon'izy ireo fietsika ataony zaza maditra anarina no ataony mpitondra fanjakana ireny mitaky andraikitra avy amin'ny kristianina zanaky ny fiangonana izay ny antefan'ny afatra izao zava-misy izao ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity le zanaka rehefa bedesina ary zany toetra ny zaza maditra mihitsy zany sy zaza mani rehefa izy manaonao foana ka bedesina le ray aman-dreny de izy indray nitezitra zany mahatonga an'ireny le zaza mitsoka mivoaka ny trano le tsy hita reny lasa mandositra satria zaza mani reny rehefa tenenina marina de tsy mazaka de izy indray no mitsoka de izy indray manangatorana amin'le ray aman-dreny ka ao anatin'ny zavatra ohatran'izao ny vahoaka izay kristianina zanaky ny fiangonana de tsy voatery hitovy ny fotom-pisainany azy sy ny fomba fijeriny zavatra misy eto amin'ny firenena misy mahita fa tsy mety zao zavatra misy zao fa misy amin'ireo kristianina reo koa ne mahita fa mety zao zavatra zao zay azo adoroana zay donc mizara zany kristianina fa anjara n'ilay ray aman-dreny am-panahy magidy anazy no miteny hoe ity no marina ity ny lalana tokony izoranao ato anatin'ny ty fiangonana na ty finoana zay arahanao ity no marina de anjaran'ilay kristianina zany no maka an'izay io karazana fanilo na karazana tanjona na karazana tsy fantatra zany zay teny antsika anazy izoran'le raharam-piarahamonina ny olana nefa ny tena zavatra mitranga eto tsy ny mpisehatra politika tsy ny antoko politika na vondrona politika intsondry no hitaky ny firenena andraikitra amin'izao fa ny malagasy iray manontolo izay mahatsapa fa tsy saza ny fahantrana sy ny fanambakana ary ny fanabadona atao aminy mila foazina ireo tsy mahatsapa izao fahoriana sy ny fahantrana mahatonga ny malagasy mangetaheta ambony lakana izao ho iatrany ifidèle razarapery mitombona ny fitakin'ny fanoerana ny amin'ny fandravanany seni hoy ny mpisehatra politika fototrolana eto amin'ny firenena ny fisiny ity ravitra ity itaporofo miariary nandritra ny fifidianana be ny tanàna farany teo ny faharatsiny io ravitra io tsy ny teto Antananarivo ihany no nahitana osoka sy alabato no tazampotsiny fa hatrany amin'ireo faritra mandany vola kanefa tsy mahafehy ny asany no mbola miraitsokombakomba amin'ny alatra sy ny fametrahana fanjakana tsirifesy mandidy hoy Rabekijana sy Lofoery ny tena loza dia ny fanitsakitsahana izy ireo izony olom-pirenena tsirairay kanefa izy ireo nametrahana fitokisana ho amin'izany ny nantenankanirina no mampivandravandra ankehitriny hoy ihany ity solombavam-bahoaka teo aloha ity fa tena zava-doza ny ainan'ity firenena tia sy ny vahoaka malagasy raha sanatria tsy mivery ny fifidianana iny raha sanatria tsy miova ny antony dia tena généralisé mihitsy amin'ny eto Madagasikara rehetrarehetra mihitsy nisy alabato mba tsy tenenako fotsiny tao parafaravola manokana atapo-tanàna parafaravola de bureau de vote fito no mialohan'ny fifidianana amin'ny enina sasa maraina efa feniny urne
zany de tena zavatra midika tsy fanarana ary ny tena mahagaga ny préfet ny lehibe ny seny au niveau régional mihitsy no mampitomy teny hoe io ny izy tohizo ny fifidianana zany hoe le seny mihitsy zany ny tena fosotra am'ty fifidianana ty na tamin'ny fifidianana solom-bavambahoaka zany satria seny mihitsy ny tena posina manoloana le fifidianana ka tsy mila seny de tokony ravana tanteraka mihitsy seny ary miombokevitra amin'ny président Makaravalomanina ny tena fa io seny io ny tena fototry ny zava-dozy eto amin'ity firenena ity raha mbola fifidianana jerena. Ordonnance feno fahasamponana anarana hafahafa lazaina fa tsy misy ray tsy misy reny. Vehivavy iray mananjanaka mitovy anarana misa 900 eny hatramina 30 azy. Olona sady manana karaha-pifidianana no mbola mitondra ordonnance. Mpifidy mitondra karaha-pifidianana sy karaha-panondro kanefa samihafa anarana. Olona mifidy any amin'ny toerana tsy misy ny toeram-ponena ny ara-dalàna. Olona nitaterina tamina fiara ka nifidy tamina bureau fandatsaham-bato maromaro. Olona tratra nitondra bileta maromaro vao marika mialoha na précochet. Tsy fisina taratasy mirakitra ny fanisana ny vatom-pifidianana narotsaka tao anatin'ny vata fandatsaham-bato na feuille de dépouillement. Tsy fitovian'ny isa vato voasoratra ao anatin'ny fitananantsoratra na PV sy misoratra ao amin'ny feuille de dépouillement. Santionany tamin'ireo tsy fatomombanana nandritra iny fifidianana farany teo iny ireo. Tsirarano tokana na faritra tokana fararano malagasy rehetra mihitsy ny fanarenana ny fiainam-pirenena sy voala anatin'izao krizy izao ny mpanaraka raharam-pirenena. Miankina amin'ny valim-pifidianana avao koa no maritra ny tantaram-pirenena raha ny fanamafisany. Mitaky ny famarinana ny rehetra ivoan'ny tena safidim-bahoaka iantoana ny fampandrosoana maritra maingeny fotony. Tsy azo akenaratoa ny fanodinana ny safidim-bahoaka tamin'ny alalan'ny otranga mamoetra nitrana tamin'ny fifidianana farany teo iny saika manerana nosy. Fifidiana iaby io na Ngalaram-Bato na Tamatavy na Toliara na Fianara izy rehetra renivohitra fatra rehetra dia anjarantsika malagasy no tsy mieritreritra sasy satria fa zao mahazo antsika dia samia mandray andraikitra tsara amin'izao fotoana izao. Anjaran'ny fitondrana koa no mieritreritra lala mora andiana to andahananao ty nahoda raha vohafahafa ny résultat ny fifidiana. Zay no tenendrika ny fitondrana lala mora handehananao ty raha vo tsy mahay mipetraka andrano ty fifidiana ty fa tena leo ny olona kere tsisy rano tsisy jiro zao baka androana fa Tananarivo ty ny tena loza amina tambo tsisy rano eto kapitaly tsisy rano tsisy jiro de zao ve no enana. Tsy manderaka ny tokony izy intsony ny fiainam-pirenena ary metraky mivantana amin'ny rehetra izany ny fanazavana. Diso paikady, diso ny fampandrosoana entin'ny mitondra ka mamitondra faizana ny vahoaka izay mety hifamoana amin'ny toerana ny hafarany. Aza mieritreritra io mafy na hitazana ny tahaka an'io na ibasy io misy farany zavatra rehetra fa aleotsika malagasy miray hina reraka an'io malagasy tsika ve gisitra nga président io gisitra eran-tany afahantrana tsika manam-bola manana volamena safira ny mahihany gaz misy asakara ao pétrole misy asakara ao charbon de terre misy amin'ny Toliara any dia io base Toliara tondra aminay io 38 degré kasianao base Toliara ko tsy ho maty aminay any tsy io fandrosoana zany taom-baovao toy zay zao ary mpiasam-panjakana tsy miakatra ny karamany dia ahoana ny fanampiana budgétaire avy any ivelany tsisy ina ary ianantsika ety ifamoana eto malagasy samy mpivarotra daholo sika rehetra dia ina ary ina ny vidina tsisy. Manotandrina ary endritra ihany koa ty mpanaraka raharam-pirenena ity ny laza ny tsy tokony hamonjena mpanompon'Andriamanitra izy farana ho izy ny zavatra rehetra ka samy hitsinja izany tsirairay. Aza manenjika olom-boakosotra fa manahirana io tena miteny tsisy Lucifera mandresan'i Jesosy zay tadidio zay avero tsisy Lucifera mandresan'i Jesosy ary aza manenjika olom-boakosotra fa henoy ny teniny fa sao anenenana. Tsy ametraka filaminana ho an'ny fiainan'ny malagasy ny tetibolam-panjakana nolanina tamin'ny titona 524 ity hoy ny solombavam-bahoaka ny faratsio itoy ary amafy ny krizy ahazon'ny malagasy manjaka ny tandrevaka sy ny fitiavan-tena ka tsy mifantoka amin'ny olana sy ny tena maharary ny malagasy ireo mpitondra
Porofony zany ny fitanasana fanamboarana fotodrafitrasa ka sain'ny mpitondra atao amin'ity taona ity. Ny vola amin'izany anefa tokony aompana amin'ny famokarana anatiny toy ny fanatsarana ny sehatra ny fambolena sy ny fanomezana tantsorika ireo tantsaha azahoany mamokatra bebe kokoa hoy ny fanehoan-kevitra. Raha jerevana amin'ny ankapobeny zany atao hoe tsy mifototra amin'ilay tena vahoaka satria raha ataontsika hoe 5 isan-jato ny vahoaka malagasy dia tatsasy-piompy 5 isan-jato monjan'izay ny vola alefaka any amin'ny falany any amin'ny zavatra tsy amokatra lanina any amin'ny zavatra tsy productiva zany le vola ho any amin'ny zavatra rendrarendra raisina ohatra amin'izany ny kabary ino hoe ho any amina resaka fanamboarana fandraisina ny filohan'ny sadeky ny vahoaka malagasy dia efa mitrosina amin'ny tany tsy mihinan-kanina mba fantatry mpitondra ve fa 3 arivo mahery 4 arivo mahery any vidim-bary tsisy jiro tsisy rano eto Madagasikara ary mbola hiakatra ao anatin'izany anisan'ny hoe mbola nisy an'ilay lettre d'intention tenenin'ny vice-président eo mahakasika ny tsy maintsy akarany vitsolika izay tsy maintsy azo idivirana io raha tia azo an'ilay fanambola ao anatin'izany memotra mpamiatsy vola dikan'izay dia zao hoe raha fezina dia hoe tena hosahirana ary tena emafy ny krizy raha jerevana nefa lasa any amin'ny zavatra aitraitra fotsiny tsika amin'ny ankapobeny amin'izao ohatra ny milamina malagasy tsisy tena firenena faran'izay mandroso ny réalité nefa zavatra raha jerevanao tsy izay ny zavatra misy eto fa tena sahirana amin'ny vahoaka. Resaka ambava fotsiny ihany ny ady amin'ny fahantrana tsy ny fizarana tosika sy ny karazana fanampinana no atao hoe ady amin'ny fahantrana fa ny fametrahana politika mazava toy ny famoronana asa sy ny drafim-panarenana ara-toekarena toy ny vidim-bokatra fanondrana izay tena tsy mitsahatra amin'ny totongany ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Tena mikaikaiky ary le zay le fahasairana an'izay no raha takofana anie le fahantrana fa tsisy ady amin'ny fahantrana zany eto hoe takofana fotsiny ampalantenana amina hoe tena tezana angataka ny vahoaka amin'izao hoe angataka amina karine pokotany mena raha etsy mena 5 raha etsy fa le ady amin'ny fahantrana tsisy dia zay ny tenenana hoe raha firifiry ny tanora tsy manana asa eto Madagasikara firifiry manao antso any ambanivohitra hoe tena ampio ny tatsaha amina famboarana fotodrafitrasa mba hamokatra mba ahatanjaka amina atao hoe any fotony zany amin'ny resaka hoe sakafo amina resaka famokarana tontolo ambanivohitra fa tsisy miheno zany fa lasa any amin'ny zavatra rendrarendra amboarina laky ivato amboarina ny zavatra rehetra zany rehetra zany dia raha tena jerevana dia hoe tena sao dia tsy mifirenena malagasy ary no entiny. Fotoana izao anambarany rehetra hery ka anovanany fomba fijery sy ny fanaovana politika eto Madagasikara tsy tokony olon'olona sy ho be ambopo ireo mpisehatra ara-politika fa ny fanavotana ny vahoaka malagasy sy ny firenena entiny sasany any ankadin'ny fahantrana sy ny fahalavona no apetraka ao tanjona manomboka eto raha tena tia tany razana marina ho hiatrany ny fanazavana. Araka ny fifandimbiasana ndraikitry ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara dia anjaran'ny Eglise Katolika Apostolika Romanina indray no mitarika ny FFKM amin'ny taona 2022 ity. Ny Monseigneur Rabelson Jean de Dieu arcevêque d'Antananarivo indray araka izany no hitana ny toerany filohan'ny FFKM isolo toerana ny Révérend Docteur Akotsav Teny filohan'ny FLM ny hitana ny andraikitra mahafilohan'ny FFKM azy tamin'ny taondasa. Sambany anao isany izany tsy evaka ity ratsaivina voatendry tantana diocèse Antananarivo ny Monseigneur Rabelson Jean de Dieu rehefa nandeha nisotro ronono ny Monseigneur Odon Razanakona ny valojona 2022 araka ny fandaminana eo anivon'ny Eglise Katolika dia ny arcevêque Antananarivo no misily tena azy eo anivon'ny FFKM. Raha tsy misy ny fiovana ho tanterana ny alady 7 janoary 2022 avy zao ao amin'ny FLM 720 hektara ny fahafamondrana andraikitra eo amin'ny filohan'ny FFKM teo aloha ny Révérend Akotsav Teny filohan'ny FLM sy ny Monseigneur Rabelson Jean de Dieu arcevêque Antananarivo filovavao hitantana ny FFKM mandritra ny herintaona. Raha mifantatra ihany koa izany inga tamin'ny efatra navoaka n'ireo ray aman-dreny ara-panafifarana teo dia ankalazan'Andriamanitra no ny 520 taona nijoroan'ny FFKM amin'ny taona 2022 ity. Mbola lavitry ny afo ny kitera resaka famarosoana arak'asa sy asa mendrika eto Madagasikara no resaina ho ny sandika. Tsy tratra ny tanjona tamin'ny taona 2022 ka ilana fanatsarana sy fanovana goavana amin'ny taona ity. Ny asa mendrika dia misy fototra anakefatra. Voalohany lehibe amin'izay dia le fampananana asa. Dia faharoany droit de travail lalàna fehiny asa resana moa zay rehefa avy hoe manaona ny fahitany fise mariazy dia ny fahatelo ny fehina ara-sosialy
mbola betsaka ihany koa ny mpiasa tsy misitraka an'izany knapsa zany fena ary sosialy zany ary ny farany a dia mahakasika ny karama raha hitantsika angamba ny karama eto a tsy karama natao tsy ahafahan'ny mpiasa miary ny karama fa ao anaty toeram-piasana ara ny karama mpiasa anankiray ao anatin'ny 30 andro de lany zany hoe zany a mbola lavitrezaka anjaran'ny fanjakana moa mijery politika afana zany mba isitrahany mpiasa malagasy zay asa mendrika zay fa raha ny OIT aloha de isorana azy ireo de mamatsy vola ry mampanao atelier ry mpanao formation ry fa hatreto aloha zany mbola lavitra. Misy ny fanovana sy fampiarana ny lalàna vaovao mifeny asa ny taondasa teo marobe anefa ireo lesoka mila reny ary tsy mazava ao anatin'izany hoy ny fanamafisany. Rehefa miresaka contrat de travail zany ianao mazava be a fa miseho ny tanjaky ny mpampiasa raha vao zay ny resahana am'izay plan zay zany a de matanjaka ny mpampiasa am'izay condition am'izay resaka contrat de travail zay tena matanjaka be izy ihany satria izy atamitsika moa tsy nanao hoe voavaky sekeko fa tokony tsy ahindrahindra be iny fa tokony toy ny fifanarany ambonina na convention collective tony zany a io ny tokony hamafisina satria rehefa manao an'ilay accord collectif zany miadevitry ny rototo io rehefa miadevitra ny rototo zany tokony mitovitovy ny avo amin'ny fahefana fa ity koditsika ity zany a ary tsy netsika rery mazava ho azy a fa mifangaro be moa lay loharano angalana anatrafetana n'ilay izy de lasa le contrat no lasa hitanay zany a hitanay a ohatrany lasa miresaka contrat be loatra le kody fa tsy miresaka convention collective. Fosotra tsy mampandroso ny setry ny asa na asa-panjakana na asa ny setra tsy miankina ny tsy fanajana lalàna. Fosotra voalohany arisina izany hovan-dohan-drarana efa ny fitondram-panjakana anka izy ireo mihitsy no lasa sakana amin'ny fanatsarana tokony atao. Tsy mbola tena izy ireo izany ho ny sandikavy amin'ny sehatry ny asa-panjakana. Rehefa ny fanjakana moa ny tsy manisy lanja ny atao hoe asa dikan'izay a ny fampandrosoana mihitsy no atosiny a iverin-dalana satria ny vokatry ny asa no mitondra fampandrosoana fa tsy ny lahadinikara politika etsy sy roa mihitsy fa natanterahana fotsiny reny fa ny mpiasa no mitondra fampandrosoana na misehatry ny fanjakana izy na misehatra tsy miankina reo no afaka mampandroso ny firenena. Voalohany aloha de hoe ny fanjakana tokony anaja ny lalàna nataony fa ny fanjakana no tsy manaja lalàna voalohany a amin'ny sehatry ny asa ny resahako eto Madagasikara na aty amin'ny asa-panjakana io a na any amin'ny sehatra tsy miankina io de ny fanjakana no anisany tsy mpanaja lalàna na manohana ny olona tsy manaja lalàna reny a patrona reny zany tiana resahana ao anatin'izay ka zay ny zavatra tediavinay hoe tokony irosan'izay fampanajana ny lalàna zay ny fanjakana mba ahafahantsika miaina ny tena atao hoe fandrosoana sy fampandrosoana eto amin'ny firenena ity. Tsy misy efa-tsy ny fanajana lalàna ihany no antoka voalohany mahomby indrindra anatsarana ny tontolo lasy eto Madagasikara hoy ny fanamafisana ka ny mafisana ny sandikany antso ny fampiarana ny lalàna vaovao mifeny asa amin'ny titaora 2022 ity. Ao anatin'ny vanim-potoana ny maintso aty isika izao hitataratra amin'ny fiainam-bahoaka ny fahasahiranana sy ny fidanga ny vidim-piainana. Azo hitarafana ny fahasahiranana ny fidanga ny vidim-bary izay foto-tsakafo ny malagasy. Manodidina ny 503 ariary ny vary tsipala sy ny vary stock tampon. Raha 703 ariary sy 509 ariary ny makalioka sy ny vary gasy toy ny mangamila sy ny mavokely. Tsy mitsahatra miakatra isan'andro saingy tsy misy vahaolana mahomsy mbatipaika hiatrehan'izany raha ny zava-misy ankehitriny. Karakaina sy vakivaky ny tanimbary tsy voaketsa ny ampahany betsaka amin'ireo tanimbary. Ny 500 monja amin'ireo tanimbary ao amin'ny distrikana Amparafara-Vola ohatra no ahitana vary maniry hoy ny solombavam-bahoaka teo aloha ao amin'ity distrika ity izay isan'ny sopatry ny vary. Amin'izao fotoana zao vao eo amin'ny 5% eo zao a no vita ny fambolena nefa amin'izao fotoana zao raha isa taona tokony efa any amin'ny 80%. De eritrereto amin'izay fa hidina any amin'ny 75% ano a ny taux de production amin'ity satria voaroa andro fotsiny ingeny nisy orana tany vakivaky daholo ny tany tsy mbola misy asa mandeha firy zany any manerana ny faritra loatra mihitsy hatrany Andilamena ka hatratia aloatra mangoro mihitsy ny distrikana Amparafara-Vola irery amin'ny Sahamaloto baraziny Sahamaloto rery mba misy ketsa sy ny mamba ivaraka ao Amparafara-Vola
fa ny sisa mbola tsy misy fambolena mandeha zany zay ny fandeha nresaka tsy fandripahalemana dia manao ny ataony koa tsy fandripahalemana le fitondrana mihitsy zany ny tena fa tsy eo amin'le ilana le fitondrana zao raha zao mitoy a zava-doza ny azo ny te Madagasikara ty tokony ho tonga saina daholo ny vahoaka malagasy fa tsy voareborebo ny varitsinjo de raha vao mipetraka vérité de prix io de zay ny vita mikasika nyty Madagasikara ity satria raha ohatra ka 400 ariary raha ny zava-misy eny an-kianja dia mampametra-panotaninany maro ny kabary nataon'ny mpitondra tamin'ny farany taona teo fa ho taona zina ho an'ny malagasy ity taona ity tsy tenenina fotsiny hoe zina ho an'ny tantsaha fa vokatra no ambadika izany raha ny zava-misy anefa dia ina mafy ny fienany ny vokabarin'ireo tantsaha malagasy amin'ny ity taona ity